Zanany Morondava intsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity ny sabotsy lasa teo no notokanana tao Morondava tao ny station synoptique automatique fitaovana iray avolenta izy ity amatarana ny mety toetrandro ny banky iray isam-pirenena no namatsy ny vola nanatanterahana ny asa ny CPGU kosa no tompo marika tamin'ny fandraisana tanana ny asa. Kitro farany fampandrosoana ny famantarana ny toetrandro raha ny fantatra nandritry ny lanonana fanokafana ny station synoptique automatique eto Morondava ny sabotsy lasa teo. Au nom du président de la République de Madagascar, M. Erad Jonarmampian, et à mon nom personnel, je coupe ce ruban pour que cette station soit véritablement un grand succès pour la région du Menabé et les environs. Tsy ny eto Morondava ihany moa no nametrahana azy ity fa misy ihany koa ny Sainte-Marie, Mananjary, Nosy-be ary Antirabe. Mitetina $3 ny famatsiam-bola nomen'ny banky iraisam-pirenena ho fametrahana azy ireo izay fitaovana arifomba ampiasain'ny sapan-draharaha mpamantatra ny toetrandro. Maro moa ny tombontsoa azo avy amin'ny fampiasaina ireo station synoptique automatique ireo raha ny fanazavana izay noentiny tonipana tanteraky ny CPGU. Antirabe manokana dia station synoptique automatique mahakasika ny agrométéorologie moa zany na ilaina amin'ny fambolena fa ireo efatra sisa moa zany dia netana anatsarana ny ataontsika hoe filazana fanairana mialoha na ny système d'alerte précoce. Eo ihany koa ny asa fampandrosoana isan-karazany ary indrindra ny andrefesana ny fivaovan'ny toetrandro izay ataon'ny mpisehatra isan-karazany au niveau ny ministère tsirairay amin'ny asa fampandrosoana sy ataontsika hoe adaptation changement climatique. Anisan'izany ireo station ireo moa zany dia ataontsika hoe automatique azy dia tonga dia any anaty solosaina ny zavatra refesiny ny hafanana ny mahakasika ny vitesse ny rivotra zany ny hafanganam-pandehan'ny rivotra eo ihany koa ny mety toetrandro indrindra zany manatsara sy afahantsika mandrefy aingana diaingana ary ataontsika hoe ananan'ny olona fahatokisana zany ny zavatra izay apetraka izay efa mipetraka ireo. Anisan'ny nanome voninahitra ity fotoana ity ny sekretera jeneraly ny gouvernemanta, ny prime ministra sy ny mpiara-miasa aminy, ny ministry ny fitsarana, ny ministry ny mponina sy ny fiaina ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy, sy ny ministry ny jolo sy ny arena anaty rano ary ny sekretera jeneraly ny ministera ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro. No antitra ny prime ministra lehibe ny gouvernemanta ny mahazava-dehibe ny famantarana ny toetrandro. Mila izany ny sehatry ny fitaterana, indrindra ny fitaterana anabakabaka, ny fambolena raha tsy laza afa-tsy ireo. Nampanantena moa ny prime ministra lehibe ny gouvernemanta ny Dr Cool Roger raha nitodika tamin'ireo mpamady vola fa ho tsara tantana ny foto-drafitrasa vaovao ary tsy kely sotroka ihany koa ny gouvernemanta izay tarihany mba isian'ny fanjakana tsara tantana.